Rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitro midera mankalaza manome voninahitra anao zahay satria anao irery ihany no mendrika izany. Misaotra anao fa noho ny fahasoavanao, noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao dia mbola velonaina soamantsara izahay, ary indrindra mbola omenao fotoana sarobidy indray ahafahanay mianatra ny teninao. Koa mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Aoka fanamasonao itaridalana anay ho amin'ny marina rehetra tokoa. Ianao no ampianatra anay amin'ity anio ity. Ianao no hiteny aminay, ary ny fanamasonao no hanokatra ny masom-panahinay ahafantaranao izay tianao ambara ao aminay tokoa. Koa tsy saraketo izahay, tsy alamaineto izahay fa samy ahazo anjara fitahiana avy aminao. Koa ny teninao izay inaranay Tompo dia ho fiainanao anay ary ho sary fiainana mandrakizay ho anay tokoa izany. Ianao no hitahiry izany teny izany, ampitombo izany teny izany aty amponay, ka mba tsy ho mpiaino manadino izahay fa ho mpiaino mpangatòa kosa, ka mba ahatonga anay anatona anao bebe kokoa hatrany ny teninao rehetra izay renesinay, ary indrindra hanomana anay mba hahatonga anay ho olombonjenao. Ka raha ho avy ianao Kristy ho dia mba olombonjenao tokoa izahay tsirairay avy izao. Ianao hitany tokantrano tsirairay avy. Ianao no mahalala ny momba ny tokantrano tsirairay avy izay mampandroso ny fandaharana amin'izao fotoana izao. Mananteny izahay fa honina ao anatin'izany tokantrano izany ianao, ary ho feno ny fiadananao tokoa ane. Ianao no hamany olana rehetra, ary ianao no ho mpialo lalana, ianao no tompo marika ny amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny tokantrano tsirairay avy izay mandray izao fampianarana izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no hanonana izany vavaka izany. Amen. Eny ary Tompo, araka ny efa narositsika teo moa dia hoe anio isika dia mbola hiresaka momba ny amin'ny hoe fahagagana.